hitantsika fa somary miakatra nisan'ny trangan'ny covid-19 tato teto antsika vokatra ny tsy fanarahantsika ireo fepetrasakana. Ny fanentanana hoentinay eto ministera fahasalamam-bahoaka dia fampirisihana ny olona rehetra mba hanaja fepetrasakana mba hanapahana fifindran'ny aretina. Inona ny fepetrasakana? Tsy inona fa fitondrana havava-olona, ny fanasana tanana matetika na ny fampiasana gel hydroalcoolique, eo ihany koa ny fanajana ny helinelina iray metatra sy ny fikoafana ao anatin'ny lafisandry. Manoloana an'izany anefa dia manana tombony manokana isika eto Madagasikara noho ny fananantsika ny CVO sy ny CVO plus izay vokatra ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana malagasy tamin'ireny valana rehetra tranga teo aloha ireny teo ambany fitarian'Andriamatoa filoham-pirenena. Mampirindra ny hery fiarovana izy ireny ary ihany koa manome tanjaka ho an'ny olona rehetra na ao anatiny sy ny aretina zany na ho fiarovana ho an'ireo izay marefo. Ny olona marefo manko dia tena mila fiarovana mafy mba tsy hivadia ny forme grave sanatria tratry ny valana rehetra. Ka manome hery sy tanjaka ny manampy amintsika amin'izany ny fampiarasantsika ny CVO sy CVO plus. Tsy voatery ny marefo ihany anefa ary tsy voatery ny marary ihany fa itsika rehetra dia afaka mihinana azy mba hampiakarana ny hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika ao ahafahantsika hiatrika an'izany aretina izany. Manoloana izay rehetra izay ihany koa dia tsy sasatra ny mamerina itsika hoe miaro hatrany mba tsy ho tratra an'izany valana retina izany. Ny fanentanana tiako hamafisina eto raha sanatria misy ny soritra retina hafahafa dia aza misalasala mamonjy an'ireo tobim-pahasalamana sy ireo CSB sy ireo hopitaly akaiky anao indrindra afaka handray an-tanana anao mba tsy hiombo ny aretina satria ny fandraisana an-tanana ny Covid araka izay aingana indrindra no isan'ny antony amin'ny fahombiazana ny fitsaboana. Tsara marihana etony fa ny ministera fahasalamam-bahoaka dia manara-maso akaiky ny fivoaran'ny Covid-19 eto amintsika.